Aliny alakamisy fahenina ny volana febroary taona 2024 tonga amin'ny fotoana ny fanomezana indray isika ry mpijery ajaina dia ny fandaharana zoiteny izay fanarakintsika rehefa alakamisy alina tahaka izao. Nanasa vahiny roa isika amin'ity alina itya dia vahiny avy eo anivon'ny fikambanana kristianina manao politika. Nasaintsika ny filoha-mpanorona izany fikambanana izany Andriamatoa Ralay Arimanana Elias, misy mpikambana anankiray ihany koa izay miara-dia aminy eto amin'ny plateau amin'izao alina izao. Andriamatoa Randriamihaja Fabien, mpikambana eo anivon'izany kristianina manao politika izany. Eny ary saotra betsaka anareo namaly ny fanasany ny fandaharana ary omena fotoana anareo hiarabana ny mpieno sy ny mpijery atsika manera tany. Dia faly miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra maneran-tany ary faly miarahaba ny teknisianina sy ny ianao namana hiarinanja eto amin'ity plateau-ny zoiteny ity. Ia, ombako manana ny fiarabana nentin'Andriamatoa filoha fa apiako fotsiny hoe miarabantsika rehetrarehetra ny mahatratra ny taona vaovao. Eny ary miazakazaka ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ny ataontsika hoe ny tontolo iainana ara-politika izay mafampana ihany koa anatin'izay indrindrindrindra ny resaka fanehoan-kevitra sy ny hetsika politika izay ankilany fitondram-panjakana tena miezaka mitazona mafy ny filaminana, ankilany kosa nefa ny ireo izay ataontsika hoe mpanao politika te hiteny mafy na tena hoe te hanao hetsika mafy dia ataontsika hoe tsy mahazo ny fahazoan-dalana maro samihafa ao anatin'izay sahirakirana ihany. Ny andany ny teny hoe mitady filaminana, ny ankila miteny hoe mifampipetraka eto ny jadona sy ny sisa, izany rehetra izany dia ao anatin'ny tontolo politika amin'izao fotoana izao daholo. Fa ny fanontaniana voalohany angambany aloha apetrako amintsika amin'ity alina ity dia rehefa mieno le hoe fikambanana kristianina manao politika, tsy misy hoe anarana hafa ve fa hoe tonga dia hoe nampiasaina mihitsy le hoe kristianina dia nampanaovina politika. Ia, za no amaly antenina voalohany misaotra betsaka anao namana. Le hoe kristianina manao politika dia valiko aminao ihany iny rehefa avy eo, fa ny zavatra tena isorako anareo ty plateau ty nanasa tonga teto androany satria hitantara amin'ny zava-misy ny ainako a, satria mahazo tsiny mihitsy eny amin'ny vahoaka hoe nakaiza to tsy niteny tsony nangina nahazo vola ve tsy zay le izy fa ilaza zava-misy marina lalovako zay no isorako anareo hoe tonga eto androany. Tamin'ny 9 oktobra 2024 ny tenako dia ny samboro zao fanjakana zao nampangaina fa hanonga-panjakana hony nefa natao nefa ny fanadihadiana maro samihafa nandritra ny 14 andro dia natao ankety tao amin'ny tobra tsy mandrava ny no tompony andraikitra ny sahana ny fanaovana ny anketiko, fa dia zany teny ianao tsy nahita na inona na inona tamin'ny fiainako hoe nananana fanahina fa hanonga-panjakana araka ny fiampangana no nysamborana anahy. Fa rehefa avy eo moa nandeha ny tapitra ny 14 andro dia nakarina nalefa teny amin'ny tribonaly aho hoe ho alefa mandat dépôt tany an-tanymora, nalefa mandat dépôt mihitsy dia ny fiampanganana narahana anakatany dia hoe nanompo amin'ny filoham-pirenena. Za nefa ny samy joro samy teny fa za mijoro mihitsy amin'ny makristianina. Kristianina zany tsy sady tsy mandainga tsy manompa olona, samy teny an'izany ahy etoko mbola amafisitra zany teniko zany androany, tsy mandainga ary tsy nanompa olona ka nipory fon'Andriamanitra marina, nampisehoan'Andriamanitra ny voninahiny ary zay le hoe irehareako le fananako an' Jesosy atao-poko zay efa teneniko isanandro fa miaraka amiko any Jesosy miaraka amiko izy na eto izy zao. Ny fanamariana be dia be Andriamatoa Ralay Arimanana Elias ataontsika hoe tamin'ny fandaharana rehetra izay nataonao na niakaranao plateau tahaka izao
dia misy manao fanamariana hoe io indray le ranga miteniteny foana, io indray le ranga mpanaratsy be fahatany ny fitondram-panjakana. Ekenao ve zany salavinao inona marina ny tena fomba faneho-kevitra ao eto amin'ny firenena? Ny fomba faneho-kevitra eto amin'ny firenena dia mahitsy araky ny baikina ny rahan'i Jesosy ianay eto, mandehana ozy izy toroy filazantsara mahitsy e, zay dia tsy maintsy miteny marina sy mahitsy eto amin'ity firenena ity, na iza faly na iza tsy faly, satria nampisehoan'Andriamanitra ny voninahiny, nanalana ka tany amin'izany ady sarotra rehetra ny lalovako zany izy, manoloana ny tsindry azo lena zay atao fotsiny satria sady tsy nanompo olona. Aloloha everina aminao rehefa avy eo fa fanontaniana apetrako aminareo mpikambana eo anivon'ny mpanorona ny eo anivon'ny fikambanana kristianina manao politika, zay zany le zavatra nitranga tamin'ny filohanareo, ary tsy voalohany zay akory teto amin'ny firenena, tsy hoe izy akory no hoe voasambotra no resaka politika na ny faneho-kevitra, fa efa nisy ny santatra an'izany teo alohany. Fa ny tiako anontaniana aminareo nareo hoe zany zao tsy matahotra, tsy matahotra ve nareo mikambana ao anatin'izany fikambanana izany kanefa ny filohanareo aza efa samborina anaovana fanadihadiana sy ny sisa, efa tsy hoe napangana fa hoe voalaza fa hoe manaratsy ny filoham-pirenena, fa avy eo mo afaka zany izy tao anatin'izay fanotoyany. Manahoana ny fahavononanareo anatin'izany hoe kristianina manao politika zany? Misaotra anao nanome ny fanontaniana monsieur Arnianja. Kristianina manao politika izay moa no ijoroana eto. Teny anankiroa moa zay kristianina, ny amaritako kely fotsiny hoe kristianina dia ny hoe manaradia ny Kristy. Tsy zahay mirahalahy ireto akory natao hoe kristianina eto, fa misolo tena moa zay reto. Kanefa nefa maro ny kristianina atao hoe efa nijoro hatramin'izay. Raha miresaka an'izay koa dia Kristy azo lazaina hoe izy koa nanomboka ilay atao hoe politika, satria nizany izy eto ambonin'ny tany ane tout est politika ozy ny fomba fiteny anankiray, dia efa nanomboka izy ary manohy zany zay. Fa ohatrany ahoana kosa le politika ataony. Raha miresaka hoe politika isika dia misy définition kely angambany izay mba mety ao an-tsaina ny hoe misy fomba fijery anankiroa. Ny politika dia hoe c'est l'art de mentir, hoe faiza mandainga moa zay iainan'ny mpanao politika ankehitriny, ka mahatonga ny malagasy hoe tsy matoky intsony ireo atao hoe mpanao politika. Kanizaniza manao politika dia tahaka ny hoe handainga foana, kanefa ny ao anatiny atao philosophie politika anankiray dia ny hoe c'est l'art de gérer la société, dia hoe mikendry manokana zay ny tombontsoa iombonana, ary zay fikendrena ny tombontsoa iombonana zay eto amin'ity nosy araha-manana ity no mahatonga anay antoko politika kristianina manao politika mirona any amin'izay. Latsaka katerena amin'ny malagasy ankehitriny ary zay ny ahafahana mijoro, ary miandrandra koa malagasy ny hoe iza mitady olo marina, satria eto amintsika dia hoe manan-karena olo manga fa mahantra olo marina. Ka ao anatin'izay zany raha tena kristianina ny olombelona anankiray dia tena tokony masamijoro an'izay fahamarinan'izay, ka mitondra izay fijoroana izay izahay. Hoy ianao hoe ny filohanay efa voasambotra sy ny sisa, ataoko hoe rariny aloha anankiray zany hoe rehefa misy mpitarika anankiray dia tokony any amin'ilay mpitarika aloha no atao hoe voakasika voalohany, ary dinio tsara fa ny dingana rehetrarehetra teo ange le mpitarika tsy hita rehefa tena raikitra ny atao hoe wawawa ohatra raha zay ny teny ilazako azy, fa andeha hisaorana an'Andriamanitra ny hoe izy nefa natao hoe sedra anankiray ho an'ny mpikambana zany dia efa mivonona ho amin'izay. Kanefa tsy tokony ho tahotra intsony zay, satria atao hoe vita sedra zany ny rehetra manoloana an'izay. Ary io moa manam-pirofo hoe isan'ny ombonanay ny hoe amin'ny maha-piaradio amin'ny Kristy ny hoe mifampivavaka, satria marina ny tenin'Andriamanitra manao hoe na aiza na aiza ongonana roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany dia io moa fa ohatra antsika telo mirahalahy eto dia inona fa tena manatrika ilay Andriamanitra zay tompontsika. Maninona ny tsy hoe mivavaka fotsiny nareo maha-kristianina, satria zay ny andraikitry ny kristianina aloha raha fahalalako azy, mitondram-bavaka ny firenena, mitondram-bavaka ny mpanao politika, mitondram-bavaka ny vahoaka, mitondram-bavaka ny fahantrana mba hiva, mitondram-bavaka zay tokony hoentina mbavaka rehetra. Fa maninona no hoe
tsy maintsy miditra amin'la politika dikan'izay mantsy ohatry ny hoe kristianina mitady toerany ireo na hoe kristianina mikasa hitady tombontsoa manokany ireo rehefa hoe miditra amin'la tontolo politika satria efa zay zany aloha zao fahitana n'la tontolo politika eto Madagasikara kanefa ny ao anatin'izay a ahoana ny arovanareo an'lay le teny mihitsy hoe kristiana satria betsaka ny olona sarotiny amin'izany a rizy mirahalahy betsaka ny olona sarotiny amin'izany hoe mahakristianina azy no entinao mandeha manao zavatra hafany ao anatin'izay zany ao anatin'izay inona no azonareo avaly par rapport an'izay azo avaly amin'izany a dia mazava tsara mihitsy zao ny zava-misy rehetra tenin'Andriamanitra aloha dia miteny hoe ny fahamarinana no manandratra firenena irahantsika mihita nefa ny zava-misy eto tsy takona fenona fa dia feno lainga amin'ny firenentsika nefa ny Andriamanitra dia nanamafy fa ny fahamarinana no manandratra firenena hasa amin'iza indray zany mitady fanandratana firenena diso lalana tanteraka ka zay no mahatonga ny kristianina tsy maintsy mijoro satria zay samy teno a sy mireare androany fa manana ny fahamarinana i matoy 4 andro natao ankety fa tsy nahitana motif ny azomana anay avy eo ampianan'izay nalefa tany andavaky ny liona tena ohatra ny Daniela mihitsy hoe nalefa tao andavaky ny liona fa rehefa avy eo ny mpanjaka Darius indray no ny babababa nandeha nitady azy Daniel ô mbola velona venao miakara tao zay le zava-misy zay ka Andriamanitra koa dia manamarina ny mpanompony zay tsy nisy teto amin'ny firenentsika tsy fahasahina mijoro amin'ny fahamarinana hijorona ny fahamarinana na oinona mety ho ako dia tsy emitra efa hijoro amin'ny fahamarinana hatramin'ny farany efa betsaka ny kristianina tondra nyity fireneny ity ary tsy niteny mihitsy teo hoe za tsy kristianina tsy mbola nisy hoe avy amina finoana hafa aloha nitondra nyity fireneny ity hoe tany amin'ny faratapony efa nitondra ny kristianina efa teo zany ny kristianina nitondra n'lay firenena ary mino aho fa betsaka tamin'ireo ny efa tena mafana fo amin'ny resaka fanompona sy ny sisa fa ahoana ny ilazanareo fa nareo mihitsy zany ny vaholana tena mara zany teninao zany tsisy laingy zany teninao zany fa ny tenin'Andriamanitra koa dia milaza mihitsy hoe misy ambody mitafodidandrakondro ataony fitaovana fotsiny ny anaran'Andriamanitra fa tsy samyjoro izy nareo zany tsy manao fitaovana inona ny ilazanareo zany zao fa tsy manao fitaovana nareo zany amin'izao nalatsaka tany andavaky ny liona eo afa nandatsaka ny tany iray ny sahira-tsainy zay satria miasa Andriamanitra zay ivavahanay zao ny vokany tsy maintsy nataony indray zay namohananay tany amin'izany lavaky ny liona nandefasananay zany ka hatreto dia za dia manamafy ary miteny fa na hoaizatsika vahoaka malagasy ampiasain'Andriamanitra mihitsy zao ny heriny tsy misy ny ranonorana fotoana filana ranonorana iny zao e cyclone-tsika zao ndre mato Eliasy dia lasa rivodozany iny anarazany cyclone zany atao firenetsika lasa zava-doza ve zay iandradrana fitahiny any amin'izany ve sisa iandrasatsika fahasoavana sy fanambinana andeha ho apetraka eto marina fa ny marina no tsy amohan'Andriamanitra ny zava-misy rehetra fa efa nomen'Andriamanitra tany malalaka sika anany vola fotsy sy volamena ozy izy afaka nasoavana nyty firenetsika ity ary zay amin'ny maha-kristianina anay tsy tia arena maloto i tsy tia arena maloto satria be da be no efa miantso anay miteny aminay na metorana fa tsy ilaiko zany satria za tompoko dia kristianina dia amin'ny fomba ahoana ary zany hitondranareo vaholana raha sady tsy mila toerana nareo vaholana ohatry ny ahoana zany natolotrareo ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao satria ny vahoaka miandry vaholana avy aminareo mpanao politika nareo zany ny kristianina manao politika zao a no eto dia vaholana tahaky ny ahoana zany zao le tena ho atolotrareo ny vahoaka malagasy satria zay ny andrasana ary inona marina ny tena tanjonareo anatin'le fampiasana n'le fikambanana kristianina manao politika efa miady Andriamanitra io ka Andriamanitra ny nampanantena fa alohana ny ady ozy fa nareo mankiny
fa miady Andriamanitra manao an'izao tsy mampisy orana zao, tsy Andriamanitra ratsy ny ivavahanay fa Andriamanitra tsara ny ivavahanay, fa fitsonjovany vahoaka malagasy mihitsy no ampisehony an'izao hery zao. De zay koa tena mametraka mihitsy hoe alao an'Andriamanitra ny ady, fa zay alao angina fa ny antony hoa isorako anareo, nanasanareo anay hiakatra eto anambaraka vahoaka malagasy hoe Eliasy tompoko te tsy ho voavidy volanao vinanao vina hary tsy azo tambatambazina am'izany fa marina no angatahanay mipetraka eto amin'ity firenena ty. Marina ohatrany ahoana le tianareo angatahany eto amin'ny firenena, marina mantsy misy karazany be deaibe fa mba angatahako hitondrana fanazavana. Ny faharoa dia tsy de valiny Andriamatoa Eliasy tsara le fanontaniako hoe anao inona marina nareo eto amin'le firenena. Izy to de miteny fotsiny hoe Jehova miady de aloha de zay de anao inona, fa inona zany le hitsanganan'le fikambanana? Anao inona nareo? Anao fanentanana ve nareo sa anao tsy haiko le tena asa ho ataonareo mihitsy ho an'le vahoaka malagasy, sa de vakininareo amin'Andriamanitra de nareo de mangina marina nareo? Raisiko ny fitenenana ny 520 isanjato ny malagasy de efa azo lazainy hoe ao anatin'ny finoana kristianina. Natao hoe eo amin'ny 10 isanjato manaraka ny fombandrazana, ny 5 isanjato eo mety hoe finoana silamo ohatra, raha ndeha fariparitako tsotsotra ohatran'izay. Raha zay 520 isanjato zay ny de efa azo faritana ho maro anisa ihany, ka move disoary izahay raha mitarika ny olona hoe ndetsika tena hijoro amin'ny maha-kristianina atsika ary anasana malagasy rehetra, izany hoe zay mahatsiaro hoe tena mpanaradian'i Kristy zany tena hijoro amin'ny fahamarinana. Raha izay faharoa ny mpitondra zany atao hoe tompon'ny fahefana ankehitriny. Ny dikan'izay ny akoatra anazy aloha de atao hoe mitazana na le hoentina. Raha nametraka zany ny mpitondra hoe mametraka tsipika 10 ny fanarahany hoe entiny ampandrosoana amin'ny malagasy andeha ataontsika hoe ny roa tao anatin'izay ny vitany, ka ny valo ambiny mba mety manana zo iteny kosany, ary zay ny akarana eto amin'ny fandarana hoe mba aneo an'izay hoe mbola misy an'reto valo reto tsy tafavoaka aiza ho aiza lay reto, satria reto tao anatin'ny atao hoe fampanantenana ohatra raha isitsika ao anatin'izay. Ka manoloana an'izay ny hoe hitondranay vahaolana, inona ny vahaolana? Raha mandinika tsika de ny maro anisa moa zany de ny tanora. Ny tanora betsaka ny tsy anasa, fa ao anatin'izay tsy fananana asa zay de isan'ny anankiray ifanetananay ny hoe ndao ifampitantantsika kristianina, ary zay tokoa moa ny anehoana ny hoe raha tena mpianatra ianareo de mahay mifankaty, ary zay fifankatiavan'izay de aseho amin'ny alalany inona ny fiaraha-miasa azo atao de eo zany no dingana anankiray ataonay ao anatin'ny fikambanana hoe ndao ampianarina asa ny tanora, ary ny asa iny mitondra fivoarana ho anazy manokany, ohatra hoe eo anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny fiangonana misy azy, ary voakasika izay moa ny firenena misy anazy. Ka ao anatin'le fahamarona hoe maha-kristianina de zay ny tena hitondrana an'izay fijery manokana izay. Raha vao miresaka hoe kristianina manao politika de betsaka no milaza hoe kristianina de tsy tokony hanao politika satria misy mifanazavana manao an'izao hoe ny fanjakan'Andriamanitra tsy azo atao amin'izao tontolo izao. Misy indray miteny hoe ny politika de feno faharatsiana sy kolikoly, ka nahoana moa no tokony fangarongaro ao anatin'izany ny kristianina? Misy fomba hafa azo hitondrana fiovana eto amin'ny firenena akoatra n'ilay fidirana ao anatin'ny politika hoy ny hafa, nefa nareo de tena hoe ao anaty politika mihitsy ny safidianareo hidirana hitondrana fanovana sy vahaolana ho an'le firenena. Satria efa tena ny riariany ny mpitondra ny laza hoe tsika tsy hitady an'ireo mpamatsy vola sy ny an'ireo tsy ampiasa an'ireo fa mbola ho any amin'ny telopolo sy 10 anga vao ahita fandrosoa Madagasikara raha hiankina amin'izany tsika efa tapidalakale zany ny gasy amin'izao. Sasa miteny miantso ny malagasy rehetra hivavaka atateraka aingana ny sitrapon'Andriamanitra eto, fa tena efa samy teny keo fa efa tapidalakale, satria ny mpamatsy vola zay nireriana fa tsy ilaina
no nampiasaina indray tatorina ka tena amafisiky mihitsy ny tena koa fa mila ny fahamarinana avy amintsika olombelona Andriamanitra amoany any zava-misy rehetra zay fanampanantenany hoe anamy vola fotsy sy volamena anany tany malalaka be zay efa nomeny atsika omeny orana amin'ny fotoana antsika ten'Andriamanitra ny zany omeko orana amin'ny fotoana nareo fa le mitady le marina hipetraka izy ametraka anazy izy satria izy hoe alao anany ady ary izy tena mpanantenana i kristianina elatra ny akara zay matoky ao izy miandry io fa ho avy ny fotoana natanteran'Andriamanitra tsy misy tsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra na de ray ary fa ho avy ny fotoana de tena somary talanjona aloha zany mieno ao anatin'izay rehetra zay fa ny zava-misy aloha eto amin'ny firenena satria moa ianao isan'ny hoe milaza hoe voasambotra tao anatin'izao fitondrana zao sisa amin'izao fotoana zao aloha dia mafimafy ny fepetra rehetra makasika ny resaka etsika politika eto Madagasikara ary betsaka moa ny mpanao politika nitondra fanamariana hoe tena efa tsy rary ny tokony fanajana ny zo amin'ny resaka fahalalahana ny faneho-kevitra voaingana ihany koa ny EPU ny tany Genève maromaro teo amin'ny 430 teo eo ngamba raha tsy diso ny toromarika ho an'ny Madagasikara amin'ny resaka fanajana ny zon'olombelona fahitanareo kristianina manao politika ny zay toe-javatra izay Andriamatoa raha lary manana Eliasy manokana ve zany zao dia somary miova amin'izay amin'ny resaka faneho-kevitra tao aoriana izay fisamborana nazo anao zay eno sotra betsaka anao manona ny hoe faneho-kevitra miova ozy izy ianao faneho-kevitra fijoroana amin'ny fahamarinana zay nanondrahan'Andriamanitra anay dia tsy ho azona elana mihitsy na rovina satria zay maha hoe kristianina manao politika amafisiky mihitsy zay ka rehefa zay sitrany Andriamanitra ho nampanantenanay fa iaro anareo aho izy fa aza matahotra alao izy anao zay sitrapony fa tsy misy an'izany eto raha zavatra foroporonana no entina hiampangananay tsy misy matahotra zany so dia manana olana manokana kosa nefa ianao amin'ny fanjakana fitondram-panjakana ny tiako tenenina hoe tsy tokony fotoana ave zao Andriamatoa rahalay manana Eliasy fanomezan-tanana ifampitondrana ambavaka fa tsy hoe hitondra fanakianana hatrany Andriamatoa Eliasy mitondra fanakianana be deaibe amin'ilay fitondram-panjakana fa aiza kosa ny vahaolana dia ozy ianao aloha Andriamanitra ny asa zay maha-kristianina dia eo mihitsy le izy dia eo le miteraka olana amin'le mampatonga anazy za miteny hoe inona le fanakianana kianako tsy fahomby aza ve efa napetraka amin'Andriamanitra eo tsy fahomby aza satria izy ny sany nitondra zany tenin'Andriamanitra zany foana tre vahoaka malagasy tamin'ny fotoana nanaovany namezan'Andriamanitra anazy ny fahefany an'Andriamanitra ny fahefany eo fa tsy sangapoka baiboly izy nanao fanekena tamin'ny vahoaka ahoana kosa no androany ve izy dia hoe ilaza ndray izy hoe za efa zao tsy manakiana anazy valy faty tsara indrindra ozy izy ny toko dia famelan-keloko tsy manana lahelo amin'ireo na dia ray ary tsy manana olana amin'ireo fa saingy izao za kosa dia mijoro amin'ny marina sy mahitsy ato amin'ity firenena ty fa tsy hoe volamena atao anaty kofra dia lasa vy mety mitombona ve zany zao fiazin'Andriamanitra ny orina satria tsy manisy hena maso antsony an'ilay vahoaka malagasy izy tsisy hena maso tsy manatahotra an'ilay vahoaka antsony izy tsy marina fa anazy ny fahefana izy no fidi vahoaka zay fatavo hoe reto no ampahan'olona mifidy anao fa saingy izao tsy asiany hena maso intsony satria tsy misy ngamba zany hoe mivadika vita atao anaty kofra andro tsy misy olona hoe mba naporofona tamin'ny vahoaka malagasy hoe io olona io mitazona an'le lakile le kofra ka nogadrainy
mba ohatra ka raratsy nihitsy ny tokony nampisehoany zany fa tsy nisy ane zany andraky tiany androany hoe tsisy dika lesy reo fa manginireo anao inareo alefa beboty ampanginandreo nangina tokoa vaoka malagasy ary nanytenanay zay ngamona maly rehefa nysamborona nandeha satria andriamanitra efa nampanantena alao anany ady alao anany ady ozy andriamanitra ka nay de mahitsy foana ho antegna zany zavatra rehetrarehetra zany tsy ampangina mihitsy fa afaka manao zay tiany atao ihany izy raha izany no entiny amin'ny sorapotaka ny kristianina eto be dabe neny tam'za manao facebook eny be dabe any naty facebook any no fandripandrika apetraka hoe misy akizy vavy lazaina fa anina de veo vadivatoa de mampiseho sary mitanjaka anahy makafana entina hiampanganany kristianina daholo zany mazava be mihitsy fa hirako zareo zany le izy fa tsy nasikolana tsy mbola nahita tsy nahavoafandrika anazy na iray azy satria ny anay tena mivavaka i ny fanahy masina no miara-disy miara-miasa aminay amin'ny fiainanay iray manontolo ahoana ny anampianao azy ia amin'ny mahakristianina manao politika zay moa zany a de hoe mitondra le fijoroanay de ao anatin'le hoe mijery ny zava-misy a ety amin'ny fiainany malagasy amin'ny kapobeany latsaka kanterena tanteraka ny malagasy ankehitriny raha hoe mitondra ny faneho-kevitra de maro ny sakatsakana kanefa ny a manoloana zany a de mametraka ihany ny fijeriny hoe raha ohatra ka efa feno manodidina ny telonjato eo ny atoko politika ankehitriny a raha mijery fotsiny tsika zao hoe firifiry moa reo atao hoe mpitarika atao hoe ngeza ny ombona de ny saraka zany hoe efa tsy mifampatoky aloha zany ka am'le mahakristianina manao politika de teaneo an'izay hoe afaka nomezana fitokisana lay kristianina manao politika satria areo zany atao hoe fakalala toetra amin'ny lafiny anankiray koa isika rehetra manoloana zavatra misy efa fiovaovana zany a mety ao anatin'ny politika de misy ny hoe mikendry toerana ao anatin'ny politika zay anankiray kanefany a normal koa zay a satria io zao a ny tompo-pahefana mena fahefana izy a tsy tena manao an'le dingana zay atao hoe tokony mba mavitany anazy izy ataoko any 70% farafaratsiny kanefa aiza aiza moa mety mifamadika am'izay ny zava-bitany 3% ny mba vitany manoloana ny tanjona apetraka ary zay mahatonga anay aty amin'ny atoko politika kristianina manao politika ny hoe ndao hiezaka tsika mitondra ny hevitra mitondra ny sosikevitra hoe zao a ny fomba fijerinay amin'ny zavatra tsy vitanareo a ka ao anatina fanolorana hevitra le izy ary tokony tsapan'ny tompo-pahefana zany hoe isan'ny mpanolotsaina ihany koa ne izahay aty avelany na de hoe tsy ao anatiny ary raha ohatra za manokana makantoeriny ny tena ankasitrahako mihitsy zany hoe nde noko a nde ho raisiko a le sosikevitry ny mpanohatra ka nde ho tanterahako de mangina ho azy zany reo saingy tsy mba manao an'izay moa izy fa zay moa le mbola atao hoe politika any anatin'le hoe c'est l'art du mentir le fahaizana mandainga le tena ataony fa raha tena mikendry izy ale hoe bien de la société de tanteraka zany le ary zay fikendrena izay moa le izany miatrano mijoro an'le mahakristianina am'izao fotoana zao moa misy milaza hoe misy fanapara-pahefana mandeha sy ny sisa iny aloha tsy fantatro tsara hoe ahoana moa ny tena fahatsapan'ny tsirairay anatin'le izy a misy zao hoe mpanao gazety sambory na gadraina sy ny sisa ao anatin'izay a mpanao politika ihany koa isan'ny lasibatra ihany koa anatin'izay a tena tiany mpitondra apetraka nefa anatin'izay ndre matoely azy de hoe mila filaminana zany hoe mila fahanginana filaminana milamina tsara ny tanàna ao anatin'izay a de afaka manao le fampandrosoana ilay eo anivon'ny fitondram-panjakana raha zay zany mety hoe sary eritreretana anatin'izay nefany a ao anatin'izay koa le voaka malagasy a de misy ny hoe tsy mazaka fa hoe zay aloha tena tsy maintsy miteny sy ny sisa ao anatin'izay a manomboka eto ve zao Andriamatoa Eliasy zany a dia hahay am'izay ao anatin'izay hoe ay andray lesona
amin'le tontolo politika satria tsaroko ianao efa nilatsaka filoham-pirenena fa tsy tafavoaka tao anatin'izay be dia be ny lalana efa nandehanao teo amin'ny resaka tontolo politika ohatrotrany ahoana nitondrany Eliasy azy manomboka eto zany Andriamatora lay Arimana. Misaotranao ny hoe angina tsy teny intsony vily rano laharana voalohany tamin'ny premier mandano hoe ampandry fahalemaka mivoaka malagasy tato anato deuxième mandat zao tsika ny raha tsika naheno tany Anjozoro be reny fa nisy vehivavy efatra voaray volana angam'izay no nalain'ny mpanao takalonaina ka rehefa tsy nanam-bola omena ny fianakaviana dia novonoana. Atahoana ny angina amin'izany zany ve no jerena fotsiny sa rehefa tonga eo baravaranao zany dia ahoana ny eritreritro ianao zany tsy manana basy e tsy manana basy efa ny anay ny basinay dia ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy ampiasainay ny tenin'Andriamanitra hijoroanay eto amin'ity firenena ity satria ny tenin'Andriamanitra ho ahy dia manamafy na iza hitondra na iza hiteny na iza faly na iza tsy faly dia ny tenin'Andriamanitra dia ny teny mihitsy fa hoe ny fahamarinana no manandratra firenena zay ka raha vo ohatra izy ka mivoana amin'izay tsy sandratra novinanoviany Madagasikara ary tsisy ninninona andrasina aminazy eto fa anjara voaka malagasy ny meritreritra sy mandinika. Ena ary mamaraparana fandaharantsika fa ny zavatra tiako anontaniana zany anatin'izay ny kristiana manao politika ve zany manome tanana ny fitondram-panjakana hitady vahaolana sy hanampy azy ireo amin'izay nareo moa tena mitoky be amin'ny hoe herin'Andriamanitra sy ny sisa inona ny azonareo hanampiana ny fitondrana inona azonareo hanampiana ny vahoaka malagasy mba ahatonga ilay firenena milamina inona ihany koa ny azonareo hanampiana ny avy amin'ny fanoherana ao anatin'izay rehetra. Eny tompoka ho anay manokana ato amin'ny atoko politika manao kristiana manao politika dia ny hoe misy fomba fanaon'ny fitondrana mantsy ny hoe andeha hiaraka amin'reto izay mety akan'ny fon'ny olona ary eo no mahatonga anay manavaka tsara tsy hoe izahay no miavinavina akory fa efa mitondra levitra ihany izay fa indraindray lasa ho fitaovana kosa n'izany ilay fikambanana na lianto politika dia eo no anavana tsara an'izay lalan'izay. Raha ho anay manokana moa dia efa hoe mijery hoe inona manahirana vahoaka malagasy ankehitriny dia any no tena jerevanay ka izay no hitondranay sosokevitra aty amin'ny mpiarabelona manokana amin'ny ndao handray andraikitra isika. Misy ihany fomba hoe tena hoe le mandeha andalambe ve sa le taky ny ahoana ny fomba atao kanefa misy ihany asa azo atao miaraka amin'ny mpiarabelona aty manokana. Inona mpakady Andriamatoa Eliasy mba tonga anao hoe nona amin'izay manomboka izao satria eny mihaino moa zany fa matetika zany hoe mihaino anao ny rehetra fa misy no ataontsika hoe tohana na marary amin'ny zavatra avoakanao teto aloha ngamba tsisy zay fa ny tiako tenenina hoe misy fotoana zany zay no tsapan'ny olona ary fanamariana foana zay. Manoloana an'izay aloha zany dia Jesosy Kristy ary rehefa tonga teto tany jambo zao rehefa nahiratra le malemy zao ny natsangany fa mbola voakihana sy ny enjehana ary ny afara tamin'ny fahafatesana mihitsy fa saingy zao tanteraka ny programa zay nanondran'Andriamanitra anazy teto zay izy vo maty na iza zany mieritreritra ka ifofo ny ain'olona anankiray dia zao tsy Eliasy no miteny hoe zany Jesosy ny raha fa zao misy mission andran'Andriamanitra ny olombelona tsirairay raha tsy tanteraka izay mission zay raha mbola vonona ny anatanteraka amin'ny mission le olona tsy afaka manao ninina anazy ny olombelona mitovy aminazy ka manoloana le hoe sosokevitra za kosa venona men'Andriamanitra amin'ny fanalahidy dia ahoana ny antony amezako fanalahidy anao nefa ny ianao raha olona tsy makatoa tsy makasitraka tsy mino tsy manome fanalahidy anao ka zay tsy menao eny ary omena ray minitra avy ianareo hoentsika mamarana ny fandaharana ny jiro koa fa manapatapaka ihany ao anatin'izay. Eny ary
hitondra fanazavan-kevitra kely a mety oatra ny ray minitra tsy maninona fa isan'ny anankiray izay nanararotona moa zao fotoana zao ny akarina teto amin'ny plateau hoe amin'ny mazoiteny azy a dia isorana ny ato amin'ny dreamina manokana ny amin'izay hoe tsapanareo tokoa fa tsy afaka maneho hevitra ny malagasy sasany na ny vondron'olona sasany ka nomenareo fafahana haneho an'izay a eto ary dia izay no mba hitondrana mba manana viana ihany tany aloha moa zany a fa rehefa avy teo moa zany niombona tato anatin'izao hoe kristianina manao politika izao raha teo amin'ny raha ny tena manokana zany a teo anivon'ny sehatry ny asa dia nanao ny antsona hoe multi service tamina toerana anankiray tao anatin'izay a teo amin'ny 13 taona hatramin'ny 15 taona teo eo rehefa mandinika ianao dia nisy tanora maro nanao boky teo ambany mason'ny tena ndeha andray ohatra hoe zato mémoire nandalo teo ambany mason'ny tena ho anahy manokana zany rehefa natao anatin'izay ny fandinihana dia ny hoe raha reo a tanora zato reo no navadika tena asa mihitsy lay atao hoe lalam-piofanana nataony a raha nanao licence izy 3 ans zany a dia raha ndeha ataontsika hoe lehilahy le izy a ka navadika ho asa nanampiana vola izy tao anatin'ilay tetikasany dia lehilahy zato a raha toa ka mpangalatra reo a mba niena zato zany a ny mpangalatra raha ndeha ataontsika hoe vehivavy reo a ka raha projet zato zany a dia niena zany a makeny a ny mpivaroteny première année zany zay raha miditra deuxième année zany a ataontsika hoe afaka manao recrutement indray zany a zay projet zay a mitaona olona 10 avy mety hoe tonga 10 zany a lay izy ao anatin'izay io zany dia efa singa anankiray ahafahana mampivelatra ny hoe tanora ka rehefa tena avadika ho asa lay ao anatin'ny atidohany a dia miteraka fampandrosoana eo anivon'ny fiarahamonina zay ny amaranako fotsiny dia ny hoe raha za manokana mijoro amin'izay hoe mahakristianina na misehatra misy anazy zay a raha eo anivon'ny sehatra ny fiarahamonina zao dia ny hoe manao a komity ny tena eo anivona fokotany anankiray eto andrenivohitra dia isan'ny manentana ny hoe any amin'ny faritra iva any ange ka rano itsoboana ao amin'izao fotoana izao ary mitaona ny olona hoe ndao aloha hanao lalakely andao hanamboatra an'izay satria raha iandro ny fanjakana foana ny an'ny fanjakana raha tsy ahafahany mahazo vato aminao tsy manao izy fa tsika zany zao anatin'ny fahavaratra tsika nao mahita leza dia ndao tsika hanao ny lalakely ary manentana zany moa amin'ny alady ho avy zao a misy fivorinany ao amin'ny faritra misy ny tena manokana amin'ny efatra dia ararotin'izay ary ny manarak'izay zay raha eo anivon'ny fiarahamonina zany le fijoroana vavolombelona amin'ny mahakristianina manao politika fa rehefa amin'ny fiangonana ihany koa dia isan'ny manentana an'ireo a namana an'izay ao anatin'ny zanakapele zanakadinony sakay manokana dia asaina mpitiavana ho avy amin'ny alady ho avy zao a etsy amin'ny LMA antambarinandriny ampifoloa ary anasanantsika ihany koa raha mba hiara-ombona aminay a satria mba mety mifankalala amin'le maha kristianina ihany isika dia mankasitraka atsika rehetrarehetra mankasitraka amin'ny malagasy rehetra zay nanaraka zanakapelezana FJKM FJKM mankadinondry sakay eny ary betsaka mantsy lizy dematondas ny famaranako azy dia ny teniko dia ozy izy a hoe ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo a izay mahita sy mijery akehitriny dia tena hoe misy ny olo maro ny eto amin'ity firenentsika ity fa ndeha fampitondram-bavaka satria fivavaka maro izy izy no eto ahafahantsika mampandresy mandresy an'izao fantrana lalina izay mianjady amintsika izao ka ety ampamaranana dia misaotra be da be anareo nanasy misaotra ny teknisianina rehetra fa zava-be dehibe ho anay tokoa ny fahafahanay mijoro vavolombelona nanoloana ny zavatra rehetra ny lalovanay ka dia makasitraka sy makatelona tompoko dia ombatsika ny ilay Andriamanitra velavelona ianary makasitraka be dehibe anao Andriamatoa Elias Ralahermanana filompanorina ny kristianina manao politika rarisoa ary ao anatin'izay rehetra izay moa dia izay ihany ny fandaharana hoe eto ny fandaharana rehefa misy ny faneho-kevitra anatin'ny fanajana lalàna ao anatin'ny fanajana ny fitsipika maro samihafa izay tsy maintsy arahantsika eto amin'ny tany sy ny firenena
fa nefa kosa sehatra fahana tena maneho ny hevitra sy ny zava-misy sy marina eto amin'ny firenena izany fandaharana zo iteny izany ary ezahantsika tazomina izay kalitao ny fandaharana izay ao anatin'ny fotoana rehetra izay mbola irahantsika mivoaka malagasy indrindra ihany koa ny vahiny izay mbolo maro ny faneseto anasanantsika rehetra ihany koa izay fandaharana zo iteny izay satria dia misokatra ho an'ny rehetra izay fandaharana izay misaotra betsaka anareo ary tena mirary soa ao anatin'izay ao anatin'ny fandaharana moa dia tsy maintsy misy ihany ny fanontaniana tahaka ireny mahitsitsy tahaka ireny mba ahafahantsika tena mamoaka marina le tena zava-misy marina mba ho fantatry ny malagasy mba tsy ho tompotra amin'io koa malagasy ao anatin'izay hoe kristiana manao politika dia baraingo fotsiny be dia be fa inona marina tena ifototra ijoroanareo inona marina ny tena ataonareo tao amin'ny firenena misaotra betsaka tamin'ny fanasana ny famalina ny fanasana izay nataony fandaharana misaotra ny ekipa teknika rehetra mankasitraka ny mpitantana ny televiziona sy ny vondrona jumina rehetra ihany koa ao anatin'izay rehetra izay metraka ny mandrapitafa ao amin'ny herina ny toy izao indray veloma tompoko